Nandeha ny feo tato ato fa mirongatra indray ny fanondranana ny bolabola na ihany koa ny andramena manoloana izany sy nitondra fanazavana avy hatrany ny fiarovam-pirenena sy ireo miaro ny sisitany Madagasikara. Nirongatra tato ato ny fanondranana antsokosoko ny bolabolana andramena tamin'ny farany herinandro lasa tokoa dia bolabolana andramena misy 100 indray no trateky ny tandrony filaminana sy ny fokon'olona tao Mananaravaratra. Ho an'i Jeneraly Rantrabarso filohan'ny filan-kevitra miaramila misahana ny fiarovam-pirenena dia efa manomboka ny asa ho famerenana ny tany-tandalana ary mino izy efa ho tafiditra anatin'ny laharam-pahamehana filoham-pirenena ny resaka fanamafisana ny fiarovam-pirenena. Mino fa efa ao anatin'ny politikan'ny filoha Erazono Mampeny ny zavatra io ary araka efa fantatsika efa namoro izy ny tompon'andraikitra maro mikasika an'izay zavatra izay fa gamba miandry fotsiny le fitsanganan'ilay gouvernemanta dia ho avy amin'izay ny fampiarana ny lalàna sy izay zavatra rehetra entina tokony atao entina hanajanonana izany fomba mamoetra izay tsy fanaraka mihitsy amin'ny fandrosoana tadiavintsika amin'ny firenena izay. Mahakasika kosa ny fiarovam-pirenena amin'ny ankapobeny dia ny fiarovana ny sisin-dranomasina Madagasikara no heverina ho laharam-pahamerana tokony hirosoana aingana. Ny fiarovam-pirenentsika moa zany raha amin'izao fotoana izao tsy heverina hoe hisy intsony ny mpananobohitra avy any ivelany andeha hanafika ny Madagasikara hanjanaka ny Madagasikara indray fa tsy intsony izay zavatra izay fa inona ny votoaty ny fiarovam-pirenena. Ny fiarovam-pirenena dia tsy resaka fotsiny hoe miaro avy amin'izay mpananobohitra zay fa miaro ny firenena amin'izay loza rehetra mety hiatra ao amin'ilay vahoaka zany. Inona daholo mety ireo loza ireo? Ao anatin'izany ny fahantrana, ao anatin'izany ny aretina, ao anatin'izany ny mpanao asan-dalo, izay reo rehetrarehetra reo zany ao anatin'ny fiarovam-pirenena daholo zao. Ao anatin'izany ny mpangalatra ny arentsika satria manabotra antsika zany zavatra zany ary ny fanontaniana teo moa hoe inona ny ataontsika hoe laharam-pahamehana amin'izay mety le tanitsika nosy ka raha tokony ho izy zany dia tokony ny fiarovana ny sisitany ary ny fiarovana ny arena an-dranomasina izay mampidi-bola be mihitsy ho an'ny Madagasikara nefa lany angalarin'olona fotsiny satria tsy manana le fitaovana entina hanenjehana andreo mpangalatra reo tsika. Anisan'ny nandrasan'ny rehetra ihany koa ny fananganan'ny gouvernemanta vaovao ahafahana miroso avy hatrany amin'ny fananarenana aingana ny firenena.